Fa iny manokany sampana fampahalam-baovao amin'ity alina ity ny Jenerara Rasoa sy ny Jenerary Rakotonirina Lala miarabanareo tompoko ao anatin'ny fanomanana ny 70 taona ny verena ny fahaleovantenan'i Madagasikara dia misy moa izany ny fifaninanana sary famantarana sy tarakevitra. Manaona tompoko ny gasika izay. Misy tokoa ny fifaninanana izay tafiditra ao anatin'izay fankalazana ny 70 taona ny verena amin'ny fahaleovantena sy ny folo alina izay. Ny voalohany dia fifaninanana tarakevitra na thème izay hoentsika mankalaza ny fotoana lehibe io, ary ny faharoa kosa dia mikasika ny sary famantarana na logo. Isika moa misy ny manatalenta amin'ny sary, misy koa ny manatalenta amin'ny aisoratra, ka izay ny antsona ny vahoaka malagasy rehetrarehetra handray anjara amin'ilay fifaninanana. Ny tsara ho fantatra mikasika ny tarakevitra dia natao amin'ny teny malagasy ofisialy izy io, misy andalany anankoroa, misy ligne roa zany, ary makasika indrina ny 70 taona ny verena fahaleovantena sy ny mikasika ny devise ny République an'i Madagasikara, ary farany manodidina ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny endrikendrika izy le hoe fandraisana anjara ao anatin'izay. Ny endrikendrika ny fandraisana anjara tompoko dia ny teratany malagasy rehetra moaraka ny voalaza teo zany dia afaka mandray anjara avokoa na mifaninanana tarakevitra na amin'ny fifaninanana sary famantarana. Izy io moa zany rehefa vita dia atao amin'ny taratasy A4 toy izao, dia rehefa voaomana le izy dia aforotra roa dia atsofoka ao anaty valopy A5 toy izao. Dia manaraka an'izay misy ihany koa ny taratasy izay voatokana ho an'ny anoratana ny anaranao sy ny adresy ary ny laharana finday. Indray kosa dia avalonao efatra dia atsofoka anaty valopy fotsy ary idinao iny, dia eo amin'ny lay taratasy naovanao fifaninanana moa dia tsy adino manoratra na fifaninanana tarakevitra no ataonao na fifaninanana sary famantarana. Rehefa zany dia atsofoka ao anaty valopy A5 avokoa izy ireo, dia manana safidy roa ianao, na aterinao mivantana ao ministeran'ny fiarovam-pirenena varavarana Fasivy amby zato, na alefanao postra asianao adimo mazava ho azy amin'ny adresy ministeran'ny fiarovam-pirenena, dia ataonao anaty fonosana fifaninanana tarakevitra na fifaninanana sary famantarana BP 8 Ampahibe Tana 101. Roviana zany izy io dia farana roviana. Efa nanomboka tamin'ny 6 febroary ny fifaninanana tompoko, ary ifarana amin'ny zoma 7 febroary ho avy izao. Misy hoe tompoko zany mety hoe misy loka ve ho an'izay mahazo voalohany anatin'izay fifaninanana izay? Misy dia misy tokoa ny loka ho an'ny voalohany, araka n'ilay voalazako teo moa ny tarakevitra ny voazavako dia enina ariary ho an'ny voalohany. Ny mikasika ny sary famantarana indray dia natokana ho an'ny tsika rehetra izay manana ny talenta amin'izany manerana Madagasikara izy io, ary toy ny tamin'ny tarakevitra teo ihany manodidina ny 70 taona ny fahaleovantena, ny misy ny devise ny République an'i Madagasikara, ary manodidina ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zay zany no sary hoentsika ao amin'ny fifaninanana. Dia misy loko anankitelo ankoatrany lay fond ny lay sary famantarana dia mampiasa loko telo tsika izany. Ho fanampin'ilay fanazavana mikasika n'ilay fandefasana azy teo zany ho an'ny fifaninanana logo manokana dia ampiarahantsika amin'ny CD ihany koa izy zany miaraka amin'ilay taratasy voalaza teo sy ny misy ny adresy, dia atao format Adobe Illustrator sy na atao format Photoshop. Misy zavatra farany ary ve? Ny andinindininy mikasika ny fifaninanana moa dia miverimberina matetika amin'ny anao manjery ny radio-pirenena sy ny televisiona malagasy, nefa azontsika arahana ihany koa amin'ny Facebook ny ministeran'ny fiarovam-pirenena.
ny adresy moa zany a ministera ny fiarovam-pirenena ho hitantsika eo a ny andindiny mikasika an'izay a ary ivoaka tsy ho ela ihany koa ny sary vidéo ao amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena mba ahafahantsika mahafantatra bebe koa nomba ny fifaninanana. Eny ary inona moa zany fa dia ho maro no andray anjara atao anatin'ity fifaninanana ity izay marihana ihany fa fifaninanana sary famantarana sy tarakevitra na hoe thème moa izany. Makasitraka ny ireo amin'ny rahalahy ny vahiny tato anatin'ny sampana fampahalalam-baovao. Sotra tompoko.